Ny loha hevitry ny ten'Andriamanitra izay hitondran'Andriamanitra antsika androany dia ny fanekena. Izay zany ny loha hevitrintsika hoe ny fanekena. Toetra lehibe sarobidy izay tsara ary ampahirezina mba hananantsika dia ny fanekena. Tena toetra lehibe sady toetra tsara. Raha eo amin'ny fanompona ny tompo dia za te hiteny mihitsy hoe toetra volamena, toetra volamena tsara hananantsika dia ny fanekena. Indrindrandrindra moa fa ho antsika tanora. Ary ity tenin'Andriamanitra ity moa dia nangatahako fiara-miasa manokana mihitsy tamin'ny tanora tamin'ny alarobia. Nizara groupe 3 zay. Rehefa nizara groupe 3 zay dia isaky ny groupe namoaka hevitra tena tsara. Ary dia hojerevantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny hevitry ny groupe tsirairay avy. Andao re lovaka itsika aloha ny tenin'Andriamanitra voalohany. Isaia toko voalohany andiny 7:20. Isaia toko voalohany andiny 7:20. Raha manaiky sy mankatoy ianareo dia hihinana ny voka-tsoa amin'ny tany. Hitantsika ho ny tenin'Andriamanitra hoe raha manaiky sy mankatoy ianareo, isika tanora, isika izay mandre zao tenin'Andriamanitra zao, raha manaiky sy mankatoy tsika ho ny tenin'Andriamanitra dia hihinana ny voka-tsoa amin'ny tany. Misy teny fikasana lehibe mihitsy zany ao anatin'ny fanekena sy ny fankatoavana. Hihinana ny voka-tsoa amin'ny tany. Zany hoe misy tombontsoa lehibe, misy tena mahazava-dehibe azy, misy tena mahatsara azy. Na eo amin'ny ara-panahintsika, eny fa na eo amin'ny ara-nofontsika ary. Dia misy tombontsoa, misy zava-tsoa lehibe ny fanekena sy ny fankatoavana. Zany hoe ny fanekena sy ny fankatoavana zany dia atonganao hiavaka, atonganao hiavaka. Ny mpino ange samy hafa tsy mitovy. Tsy mampitovy amin'ny mpino dia ilay fanekena sy fankatoavana. Ho an'izay manaiky sy mankatoa dia misy tombontsoa lehibe panazay, misy zava-dehibe raisiny eo amin'ny azay. Ka zay mahatonga antsika hoe tena toetra volamena, toetra sarobidy, toetra tena lehibe ny fankatoavana. Ato amin'ny Baiboly ato dia misy tanora nanana an'izay toetra izay. Tsaka nanana an'izay toetra izay izy. Kanefa mialohan'ny hijerevantsika izay toetra ny saka dia andao aloha jerevantsika raha ny tenin'Andriamanitra tokoa moa dia izavy no asain'Andriamanitra ekentsika. Izavy reo asain'ny tenin'Andriamanitra ekentsika. Jakoba toko 4 andiny 7. Jakoba toko 4 andiny 7. Ka dia manekehana ianareo ary manoera ny devoly dia handositra anareo izy. Kolosiana toko 3 andiny 20. Kolosiana toko 3 andiny 20. Ianareo zanaka, manekena ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fa ankasitrahanao amin'ny tompo izany.
Hébreu toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Hébreu toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Manekeny mpitondra anareo ka manohava azy fa izy miambina ny fanahinareo araka izay tokony ataon'ny olona mbola hampamohainy, mba hanaovany izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentoana, fa tsy hahasoanareo izany. Mampirisika atsika, mampahery atsika anaiky an'Andriamanitra, manaiky an'Andriamanitra ianareo, anaiky ny rainao sy ny reninao, ary anaika ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa, ny mpitondra anareo. Dia rehefa nivory groupe moa ny tanora dia nanontany aho hoe mba alaharo hoe iza ny tokony ekena voalohany, iza ny faharoa, iza ny fahatelo. Dia nafinaritra dia nitovy daholy nambaran'ny groupe hoe Andriamanitra ny tokony ekena voalohany a, dia ny ray aman-dreny ny tokony ekena faharoa, ary ny mpanompon'Andriamanitra ny ekena fahatelo. Ho antsika tanora zany zay ny filaharany zay ny filaharany zay. Andriamanitra tokony ekena voalohany, dia faharoa ny ray aman-dreny, ary fahatelo dia ny mpanompon'Andriamanitra. Nahita an'izay daholo ny gropy telo ary tena nafinaritra. Za moa nieritreritra hoe isy gropy angamba zao ilaza hoe Andriamanitra, dia avy eo ny mpanompon'Andriamanitra, dia zay vao ny ray aman-dreny. Fa ny gropy telo dia samy milaza daholo hoe Andriamanitra, dia ny ray aman-dreny dia ny mpanompon'Andriamanitra. Ary marina izay filaharana izay fa zay ny tokony ho izy. Ary zay nge indraindray no mahatonga anay mpanompon'Andriamanitra. Rehefa eken'ny ray aman-dreny dia tsy hitanay intsony izay atao. Ho anao ray aman-dreny izay manatrika eto zany dia zao, manana niraikitra lehibe ianao ny zanakao. Ka indraindray rehefa zavatra ekenao ray aman-dreny, eken'ny ray aman-dreny dia tsy hitanay intsony izay atao. Na misy zavatra tsy akasitranay sy tsy tianay ary, fa rehefa eken'ny ray aman-dreny rotota ohatra dia tsy hitanay izay atao. Ndao arytsika kalesona amin'ny lehilahy anankiray izay tena fatra-panaiky, nanana n'ilay toetra volamena, nanana n'ilay toetra tsara, dia tsy izy akory fa Isaka zany. Ndao fakitsika raha ny tenin'Andriamanitra voalohany. Genesis toko faharoa amby roapolo andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. Genesis toko faharoa amby roapolo andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. Ary rehefa afaka izany zavatra izany, dia nozahan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy taminy: ry Abrahama, ary hoy izy: inty aho. Ary hoy izy: ento ny zanakao, nylay tokanao izay tianao, dia Isaka, ka mankanesa any amin'ny tany Moria. Ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao. Ary ny fomaraina koa Abrahama dia nanesy laseliny borikiny, ka nitondra zatoviny roa lahy koa niaraka taminy sy Isaka zanany. Ary namaky ny hazo ataina amin'ny fanatitra dorana izy, dia niainga ka nankany amin'ny tany izay efa nolazain'Andriamanitra taminy. Ny fomarainy Abrahama dia nitondra ny Isaka, dia nanaiky Isaka.
nankato nanana n'ilay toetra volamena izy. Andriamanitra i Abrahama no natsoin'Andriamanitra hanao fanatitra, hanolotra ny zanany atao fanatitra, dia ny fomaraina izy teny tamin'ny Isaka dia nanaiky Isaka. Tsy Isaka mihitsy zany vao maraina ao ny tenin'Andriamanitra, tsy Isaka mihitsy zany le hoe dada za mbola matory, mbola vao maraina be zao be, za reraka andeha ho aiza nefa za efa manana programma androany, za fa misy zavatra atao androany. Ny any dadako mandeha any dada ka aloha za hijanona, aloha za tsy handeha. Sady amin'izay le izy tsy fantatra akory aiza na aiza fa handeha fotsiny amin'izao. Tsy namaly Isaka, tsy niady hevitra tamin'ny dadany izy fa ahoana, fa maninona, fa ao zao. Tsy niady hevitra izy, tsy namaly izy. Fa na dia vao maraina raha ny dadany na i Abrahama ray no miteny taminy hoe andaotsika andeha hanao fanatitra, dia nanaiky sy nankato Isaka. Nanana n'ilay toetra volamena izy. Izay toetra volamena nananany Isaka izay ndao ianarantsika, ndao angalantsika lesona amin'ity taona 24 ity, eny mandra-piavin' Jesosy mihitsy, ndao raisintsika izay mba ho toetra tsika ihany koa. Dia rehefa nanontany an'ireo gropy ny tanora hoe Andriamanitra ny tokony ekena voalohany, tsika zany mila makatohan'Andriamanitra, mila manaiky izay lazain'Andriamanitra tsika, mila manaraka izay nilazain'Andriamanitra tsika. Betsaka ny tenin'Andriamanitra asain'Andriamanitra katoavintsika, betsaka ny tenin'Andriamanitra tian'Andriamanitra katoavintsika. Fa izao mba mijereva hoe nareo tanora efatra izay tena zava-dehibe, sarobidy, izay tsara akatoavintsika tanora, akatoavintsika pino, izay lazain'Andriamanitra, asain'Andriamanitra ataotsika, ary tokony hanekentsika an'Andriamanitra. Dia nafinaritra ary tena tsara mihitsy ny zavatra nambaran'ny gropy tamin'ireo tenin'Andriamanitra efatra. Voalohany tamin'izany dia izao mivavaka. Andriamanitra tokoa dia miteny amintsika fa tsy mety tsika raha tsy mivavaka mandrakariva. Miareta toroka mivavaha ianareo, mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo. Andriamanitra zany dia izay mihitsy hoe mitaona antsika hivavaka, mampahery antsika hivavaka, mampirisika antsika hivavaka. Dia faharoa, famakiana tenin'Andriamanitra, famakiana baiboly, afantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra, alalantsika ny sitrapon'Andriamanitra, mandra-piava, tandremin'ny famakian-teny. Andriamanitra ihany koa dia mitaona antsika mba hamaky baiboly, mba hamaky ny tenin'Andriamanitra. Fahatelo ihany koa izay tao amin'ny gropy dia ny fitoriana ny filazantsara. Andriamanitra dia maniraka atsika, mampirisika atsika hoe mandehana, mitoriana ny filazantsara, mandehana ataovy mpianatra. Ary ny anankiray izay zava-dehibe sady fitiavana an'Andriamanitra dia ny famonjena fiara-miangona. Aza mahafoy ny fiara-miangona tahaka ny fanaon'ny sasany, fa nanara-maika satria miatombotra ny andro. Ireo tenin'Andriamanitra efatra ireo no mivoaka tao anatin'ilay gropy, ary izay everiko hoe tenin'Andriamanitra tena lehibe mahakasika fiainana kristiana, ary tenin'Andriamanitra izay tsy tokony ataontsika atsirambina, fa ataontsika zava-dehibe, atsaraintsika,
ary amafizitsika ka itsika tanora zay manatrika eto hevitry ny tanora ireo tsika tanora zay manatrika eto dia zao tsy isika mihitsy ny hoe anomboka ny androtsika tsisy vavaka fa ny zavatra ataontsika tanora dia anaiky an'Andriamanitra tsika ka raha vao maraintsika dia ny zavatra ataontsika dia ny manokana fotoana hivavahana mivavaha isanandro eo anatrehan'Andriamanitra miresaha amin'Andriamanitra apetrao am-pelatanan'Andriamanitra ny fiainanao faharoa anaiky an'Andriamanitra tsika amaky baiboly isanandro ary tsy amaky fotsiny tsika amin'ny matanora tsika fa izao miaraka amin'ny stylo sy cahier tsika satria tanora tsika mpianatra diniatsika zay lazain'Andriamanitra sy izay sitrapon'Andriamanitra izay tian'Andriamanitra ataotsika ny famakiana baiboly tokoa mantsy dia tsy ianao mahavita betsaka ny zava-dehibe fa ianao matsapa hoe niteny taminao Andriamanitra avelao Andriamanitra hiteny aminao isanandro aoka tsisy mihitsy ka fotoana nandritry ny herinandro tanora tsy namaky baiboly na indray mandeha ary avelao Andriamanitra hiteny aminao ny alalana famakiana baiboly manekehan'Andriamanitra vakio isanandro ny baiboly amafisy ny famonjena fiaraha-miangona aza tao atsirambina tongava foana mamonjy fiaraha-miangona ianao fa zava-dehibe zany angeny miantoka amin'ny faharetantsika hatramin'ny farany inona moa ny olana io mpin'ny verin-dalana io tsy mifahafoizan'ny fiaraha-miangona fotoana fiaraha-miangona aloha zany mandeha tsy mandeha roa vokatr'izany dia lasa ny verin-dalana fa raha mbola mafisinao koa ny famonjena fiaraha-miangona dia voatazona foana ianao amin'izao famonjena sarobety zao tsy embotra mihitsy ianao noho izany rehefa miteny Andriamanitra hoe aza mafoy ny fiaraha-miangona dia ndaontsika anaiky tahaka ny nanekeny Isaka nanaiky Isaka naneo mihitsy izy hoe zaza endry izy nanaiky zay nasain'ny dadany natao ary farany dia anamitory filazantsara tsika tanora men'Andriamanitra fotoana be hery saina mitory filazantsara tao ny tanora namanao mitsirova avolombelona mitory filazantsara na kalamanjana na isa-tokantrano na isam-batan'olona mitory ny filazantsara ataovy zany ho fankatoavana sy fanekenan'Andriamanitra ataontsika hianatra n'ilay toetra volamena zay nananany Isaka zay angalantsika lesona fa raha manao an'izany tsika dia hinana ny vokatsoa amin'ny tany isy zavatra lehibe hoentiny zay eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fanomponao an'Andriamanitra ampiovana ny ara-panahinao zay rehefa ataonao tsara ataonao mpamatorana ary ataonao mpitiavana ndondrevaka itsika ny toizantsika ny tenin'Andriamanitra lesona raisitsika amin'ny Isaka hatrany Genesis toko faharoa amby roapolo andiny fahaefatra ka hatramin'ny fahafito. Genesis toko faharoa amby roapolo andiny fahaefatra ka hatramin'ny fahafito. Nohony tamin'ny andro fahatelo Abraham dia nanompo ny masony ka nahatazana ny tany tery lavitra ery. Ary hoy Abrahama tamin'ny zatoviny, mijanona eto amin'ny borika anareo fa izao sy ny zazalahy andeha ankery. Ary hivavaka izahay dia hiverina eto aminareo indray. Dia nalain'i Abrahama ny azo ataina amin'ny fanatratra dorana ka natataony an'i Isaka zanany. Fa izy kosa nitondra ny afo sy ny antsy teny an-tanany ary dia miara-nandeha izy mianaka. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe, ry kiako dia hoy izy, inty aho anaka. Ary hoy izy, indreto ny afo sy ny kitay, fa aiza kosa izay ondra tao fanatratra dorana? Nalainy Abrahama ny kitay tsy kitay anankiray io
fa kitay anaovana fanatitra, kitay mifatotra lehibe zany, dia natatahony any Isaka, dia nanana n'ilay toetra volamena Isaka, nanaiky sy nankatoa. Efa avy nandeha tongotra nandritra ny 3 andro izy io tsy Isaka mihitsy ny hoe aiza kosa ry dada, efa 3 andro ve nandeha tongotra dia mbola zany re ny lohany eo. Ary amin'izay nisy olona niaraka taminy, nisy mpanompo rola, dia ireo najanony Abrahama. Fa Isaka tsy nanao hoe dada tsy mety zany. Alao reo andeha hoety reo, fa maninona nefa raha miaraka amintsika? Za kosa tsy lolohan'iny kitay be dehibe iny ka, za vizaka efa nandritra ny 3 andro. Levitra reo kosa ry dada tena tsy azoko mihitsy tsy zay. Fa rehefa napetraka Abrahama teo andohany ny kitay dia tsy niady hevitra izy, tsy namaly izy, tsy niteny izy, fa nanaiky izy, nankatoa. Dia mbola hiakatra tendrombohitra io fa tsy izy mihitsy ny mbola lavitra be, fa maninona raha atao eto, fa maninona raha izao, fa maninona nefa raha izao, tsy izay. Fa niaraka tamin'ny dadany izy, zany izy sady miloloha kitay miakatra tendrombohitra, miaraka amin'ny dadany nekeny zany, nanana n'ilay toetra volamena izy. Anisany ekentsika ary asain'Andriamanitra ekentsika dia ny ray aman-dreny. Izay ny ekentsika faharoa, ny ray aman-dreny. Dia araka ny fanambarako moa hoe niara-niasa tamin'ny tanora, dia resahana indray tao amin'ny groupe hoe mba inona re ny zavatra matetika izay ananarana itenena ny ray aman-dreny atsika tanora. Dia nafinaritra ihany koa ny valitenin'ny groupe, nanana valiteny tsara hoe matetika ny ray aman-dreny dia zao ny zavatra ambarany: aza mody alina loatra, izay no ambaran'ny ray aman-dreny. Fitsinjovany atsika noho ny fitiavany atsika dia tsy avelany mody alina tsika, indrindra amin'izao tany tsy milamina sy tsy betsaka tsy fandriam-pahalemana izao. Dia anisan'ny tenen'ny ray aman-dreny ihany koa ananarany atsika dia ny hoe aza dia maika loatra ny roso amin'izany fanambadiana izany, aza maikamaika, tsy moramora ange zany manambady sy manatokantrano zany, fa adidy ange zany ianao mbola tsy ampy taona, vao 17 taona ave ianao, vao 19 taona ave ianao, dia fa iroso amin'ny fanambadiana sady. Aza maikamaika an'izany, aza mandeha amin'izany. Dia anisany itenenan'ny ray aman-dreny koa dia ny hoe ataovy tsara ny fianarana, mianara tsara, izay mbola vonona mpianatra anao, tohizo tsara aloha ny fianarana, mifotora amin'ny fianarana, ataovy atafita amin'ny fianarana. Dia anisany ananaran'ny ray aman-dreny koa, itenenan'ny ray aman-dreny dia ny hoe tandremo ny namany, tandremo ny namany, fidividio ihany ny namany erahana any am-pianarana any am-piasana any, fidividio ny namany. Fa betsaka ange voataona ny namany ratsy, ny akamaroan'ireny olona manao ratsy ireny ane ka namany ratsy no mitaona azy, fidividio ny namany. Ary anisan'ny fahefatra farany nivoaka tao amin'ilay groupe dia ny hoe
mananatra ny ray aman-dreny mba andray andraikitra sitsika ao an-tokantrano. Anao raharaha, apirim-pandriana, apirina trano, anasa vilia, andro vary, satria ny antony tsy te hanandratsy tokoa ny ray aman-dreny, fa so tonga tokoa any tokantrano any ray andro ka gaga raha lehilahy hoe fa ahoana ty zazavavy ty to tsy mahay mapirim-pandriana, tsy mahay mamafa-trano, tsy mahay mandro vary fa mantamoaka, tsy mahay mandro loaka, raha fitotrotrondro maina no afangarony. Fa ahoana ty? Fa nga izy ty dia tena tsy nanao ninina mihitsy. Na avy keo lehilahy koatra zany, savily miala amin'ny varavara dia tsy hainy mamantsika azy. Tapaka ny tompo-pandriana tsy hainy mamantsika azy. Tsisy zavatra hainy. Vilanin'ny tongilana tsy hainy manarina azy. Atao ahoana ty? Tsy hainy mandrehatra afo any tokantrano. Raha matoa be voka be izy tsy mahay mandrehatra afo. Ary tsy vitany hoe tsy mahay fa tsy tery andray andraikitra mihitsy. Noho izany ry tanora ao, dia ianarantsika ny toetra volamena nananany Isaka. Ekeo ny ray aman-dreninao. Rehefa miteny izy hoe aza mody alina ekeo, misy fotoana izy mametraka ora hoe ianao hatramin'ny 9 ihany dia ekeo zay. Fa tsy hoe fa mametraka ny ray aman-dreny hatramin'ny 9 dia ianao amin'ny 7 alina, amin'ny 10 alina, amin'ny 1 alina vao miditra ny trano. Dia tenenina be famaliana, be mamaly biraingina be. Rehefa miteny ny ray aman-dreny hoe aza dia maika ny anambady tsy moramora nge io e, ekeo zay. Aokontsika hanaiky ny ray aman-dreny, fa tsy hoe ny ray aman-dreny efa miteny dia ianao mbola mifampitaritarika etsy mifampitaritarika roa. Fa ekeo ny ray aman-dreny rehefa miteny. Rehefa miteny ny ray aman-dreny hoe izay mbola vonona mpianatra anao, fa mianara, tohizo ny fianarana, mianara, mahasoanao nge zany, tombontsoanao nge zany. Mampalahelo mihitsy nge mahita tanora hoe ny ray aman-dreny vonona mpianatra, izy tsy mety hianatra intsony. Hoe fa nakaiza le zanakao tsy nianatra, ka izy nge tsy mety hianatra intsony. Malahelo ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny mbola vonona mpianatra fa izy tsy. Fa raha mbola vonona mpianatra anao ny ray aman-dreny ry tanora, mianara fa ny mahay tsy very mandeha, tady dio foana zay, ny mahay tsy very mandeha mianara. Izay lazain'ny ray aman-dreny dia ataovy. Rehefa miteny izy hoe tandremo ny naman-dratsy, tandremo fitifidio ihany namana, misy dikan'izay fa ekeo ny ray aman-dreny. Tsy hoe mbola avy ihany ianao dia mbola efa namana efa mitonanao any amin'ny zavatra hafa. Ray aman-dreny nge mahita hoe ohatra ny hafahafa e, madiditra, jefijefy, jilajila, ino namanao. Ray aman-dreny nge fa mahafantatra hoe atoro ihany namanao dia ho fantatro ny toetranao hoe izay miaraka amin'ny endry dia endry, ary izay miaraka amin'ny adala dia adala. Ekeo rehefa misy tenen'ny namanao. Rehefa tenen'ny ray aman-dreninao iza miaraka maniny ianao fa hafahafa nge izy iny dia ekeo zay. Ekeo zay. Dia anisan'ny koa tao anatin'ny Facebook hoe misy fotoana koa nge ny ray aman-dreny dia miteny nareo
aza dia tena io Facebook io na eo ampisakafoanana vao tonga atao trano tsisy ny nataonao fa tsy ny Facebook. Betsaka angeny tsy afaka baka noho ny Facebook fa rehefa mba miteny ny ray aman-dreny dia keo akatoavy tsy hoe tsy mijery akory fa mba sy ho fetrany hoe atreto. Raha manaiky sy mankatoy isika dia inana ny vokatsoa. Raha manaiky an'izay fananara ny ray aman-dreny izay tsika dia isy vokatsoa lehibe izay, satria ny ray aman-dreny tsara ho tsara fa tia antsika izy ireny ry tanora, ary fitiavany antsika daholo izany. Aza miady hevitra fa ekeo ampatsorana sy ampitiavana tahaka an'izay nataony Isaka. Tena tampitiavana tampatsorana za tena resy lahatra mihitsy itoetra ny Isaka eo. Za moa resaka tamin'ny tanora hoe tanora, raha tanora amin'izao fotoana izao no ataony ngamba efa mitsoka nandositra tsisy ohatr'izany. Efa hafa mihitsy raha tsy dada tsony ny fiantsoany any dada, fa ny anareo koa fa zao nanana n'ilay toetra volamena. Dao jerevantsika ara-toizantsika ny tenin'Andriamanitra. Genesis 2:20 andiny 5 ka hatramin'ny 21. Genesis 2:20 andiny 5 ka hatramin'ny 21. Fa hoy Abrahama, anaka, Andriamanitra no ahita izay ondry atao fanatitra dorana dia niarana andeha izy mianaka. Ary efa tonga teo amin'ny tany izay fanlazain'Andriamanitra taminy izy dia nanorina ny alitara teo Abrahama ka nandahatra ny kitay. Dia namatra ny Isaka zanany izy ka nametraka azy tambonin'ny alitara teo ambonin'ny kitay. Ary Abrahama nanilitra ny tanany ka nandray ny antsy mba hamonoana ny zanany. Fa niantso azy ilay anjelin'i Jehova tany an-danitra ka nanao hoe, ry Abrahama ary hoy kosa izy, inty aho. Tanora Isaka, teny an-dalana, tanora moa ny azo ny sainy mbola tena maranitra tsara. Ory kaka, ory dada, ny kitay tia mavesatra be loloha avoko ty. Ny antsy iny aminao, ny afo iny aminao, fa aiza dia atao fanatitra dorana. Nefa izay nge ny antony tondranao avy maraina hoe andaontsika anao fanatitra dorana, fa aiza ry dada totrany tsy mahita fanatitra dorana hoe tsika eto ny asa ny saina dia ozy ny dadany andao fa Andriamanitra mahita. Tsy miteny izy akory za hiverina ka hevitra daladala koa zany hevitrareo zany, hevitra ahoana koa zany, hevitra antitra koa zany. Tsy zay, fa nanaraka izy. Ary rehefa nanaraka izy dia namboariny Abrahama ny alitara. Le kitay be ny loloavin'ny Isaka nalany. Rehefa vita zay dia nifatorany Abrahama ny tanan'i Isaka. Nanana n'ilay toetra volamena, nanaiky. Eritrereto tsara fa Isaka zany mahafantatra hoe izy kay no atao fanatitra ho dorana. Atao fanatitra ho dorana, zavatra hafa mihitsy zany atao fanatitra ho dorana. Fa tsy tao amin'ny Isaka mihitsy le hoe dada, fa ino ty ataonao ty? Tsy mety kosa zao, hevitra tsy mety zao. Za tsy hanompo an'Andriamanitra tsony, za tsy hivavaka tsony, za tsy hiala, za hiala, za tsy hanaraka an'Andriamanitra tsony, za tsy fa ho fanatitra dorana ingeny resaka eto nanaiky. Dia ozy izy ny dadany mipetraha ianao fa
ho fatorana ny tongotrao dia mipetraka izy atsoro ny tongotrao dia natsotrany ataovy tsara fa azo atao hoanina zao fitaovy tsara ataovy mifanitsy tsara ny tongotrao ataovy mifanitsy tsara ny faladianao dia nataony dia mifatorana dia manaiky fatorana manaiky nanana n'ilay toetra volamena izy nanaiky ny kely batainy dadany amin'izay izy dia nataony teo ambonin'ilay kitay raha tanora fahafa efa tsy anaiky an'izany drindradrindra fa Abrahama mety efa zokonjokony izy tamin'io Isaka mbola tanora nirifatra natositra izy fa nanaiky izy ny kely ary dia hitantsika fa Isaka nge rehefa avy eo mihinana ny vokatsoa amin'ny tany nafantatra n'Andriamanitra izy nafantatra ny sitrapon'Andriamanitra izy nitahian'Andriamanitra izy vokatr'izay fa raha ohatra ka tsy nanaiky Isaka dia verin'ilay tombontsoa fa le fanekeny izay toetra volamena nananana izay natonga azy nanointian'ny ray ekena ny mpanompon'Andriamanitra manekeny ny mpanompon'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra nge dia izao ny opon'ny mpanompon'Andriamanitra ny pasteur rehetra dia izao ny matery azy dia ny tonga antsika ny an-danitra ny andovatsika ny fiainana mandrakizay izay ny opon'ny mpanompon'Andriamanitra izay ny napetraka Andriamanitra opony ny tanjon'Andriamanitra mantsy dia tsika ho any an-danitra dia izay tanjon'Andriamanitra izay ny napetraka Andriamanitra opon'ny mpanompon'Andriamanitra dia ny mpanompon'Andriamanitra tsy mitsahatra manitsy rehefa misy diso ataontsika mananatra rehefa misy tsy mety ataontsika manoro hevitra ny mpanompon'Andriamanitra manoloana an'ireny dia aokenao anaiky sy akatoa manekeny mpitondra anareo ilay tenin'Andriamanitra teo mpanompon'Andriamanitra zany dia izao na izy misento na izy faly rehefa manaiky ny fananaran'ny mpanompon'Andriamanitra tsika rehefa manaiky ny fantsiana rehefa manaiky ny torohevitra dia faly ny mpanompon'Andriamanitra fa rehefa tsy manaiky kosa tsika dia misento ny mpanompon'Andriamanitra anisany anankiray mivoaka tao amin'ilay groupe nataon'ny tanora dia ny hoe misy fotoana ange ny pasteur mananatra antsika tanora aza manambady tsy pino fa reny tsy pino reny tsy matahotra an'Andriamanitra reny tsy pino reny dia izao raha mbola le miarakaraka fotsiny leonareo dia afeniny hoany afeniny vanginy afeniny daholo zany dia lasa ohatrany tsara fanahy izy mahafinaritra izy izay ny tsy pino izay fa rehefa ny atokantrano amin'izay dia bongo ny masonao mivindina molotrao tsy mivavaka intsony asehon'ilay tsy pino amin'izay ny matsipino azy tsy manompo an'Andriamanitra intsony dia izay nge mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra ny teny aza mba manambady tsy pino tanora zazalahy na zavavy io aza manambady tsy pino tanora zazavavy ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra aza manambady tsy pino dia mivoaka tao amin'ilay groupe koa hoe pasteur koa nge misy taona miteny hoe rehefa maty am-piangonana vonoy ny telefona raha vao miditra tao am-piangonana ianao dia vonoy ny telefona fa rehefa mivoaka eto ianao zay vao velomy ny telefona rehefa ty am-piangonana dia baiboly ho entina na misy baiboly areo anaty telefoninao ajanoana satria indraindray mesazy mivakinao ao indraindray Facebook nijerenao ao ajanono ny telefona vonoy baiboly ho entina
nivoaka tao amin'ilay groupe zany hoe ajanony ny telefona manekehany zany ry tanora mahafaly ny mpanompon'Andriamanitra nge rehefa tsika tanora manaiky an'izany fa misento ny mpanompon'Andriamanitra rehefa hoe efa miteny ny mpanompon'Andriamanitra hoe samy mitondra baiboly fa ajanony ny telefona za mampiasa telefona tsony mbola mahita tanora anankiroa ihany eo fa miaraka amin'ny dia mbola mijery telefona mandritra ny tenin'Andriamanitra mijery telefona izy raha manaiky sy makatao isika dia hihinana ny voka-tsoa amin'ny tany ary nisany voaka tao amin'ilay groupe ny tanora ihany keo ny pasterako nge mananatra ny amin'ny fitafiany hoe tsy njovy ny hafa amin'ireny fitafiany ireny marina vo zay anao tiako le izy mety amiko le izy mahafinaritra anao le izy fa izao tsy njovy ny hafa fa misy hafa tafitohana nge misy hafa nge mety manota mihitsy tsy njovy ny hafa satria raha mampanota ny hafa ianao dia manota ianao anatrehan'Andriamanitra ary ome voninahitra ihany koa Andriamanitra manekehany mpanompon'Andriamanitra hoe rehefa ao akaty an-tranon'Andriamanitra dia izao ataovy izay mahamendrika anao eo anatrehan'i Jesosy ataovy izay mahatsara anao eo anatrehan'i Jesosy ataovy izay mba mamontina tsara anao eo anatrehan'i Jesosy mpanompon'Andriamanitra akory tsy miteny ataovy hatrany akitrokely daholo zany ny akanjo manomboka izao tsy izay tsisy pasteur manao an'izany fa ataovy arak'izay fantatrao fa tsara eo anatrehan'i Jesosy ny tompony ahitantsika fanahy masina ny hanampy atsika ka ananatsika an'izay toetra volamena toetra tsara toetra sarobidy izay nananany Isaka ary nataotsika hianatra mba anana an'izay ihany koa ndao ary vavaka tsika hisaotran'i Jesosy hisaotran'i Jesosy tsika ary ao anatin'izay angataka ny fanampian'i Jesosy tsika angataka ny fanampian'i Jesosy tsika mba hahatonga tsika hanana an'ilay toetra volamena dia tonga dia efa hitoy vavaka avy hatranintsika mangataka mpitaribavaka zany satria fifadikanitsika izao ao anatin'izao fifadikaniny izao dia ndao tonga dia efa anisan'ny vavaka etaetatsika ny ananatsika n'izay toetra manaika izay daholo tsika tonga dia hivavaka avy hatrany